fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia amin'ny fifaliana mandrakariva no iarabana hanao indray amin'izao marainy alahady izao, ary dia manona trany ny fiadanany tompo ho aminao, ho amin'ny olona rehetra miombona amin'ny fandaharana. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra eo, faly indrindra izahay, satria mbola nomenao tompon'andro pahavelomana ry tompo, ka dia mbola afaka indray hamaky ny teninao, handinika izany teninao izany, ary indrindra ry tompo hitahiry izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina, ko dia matoky izay fa hiasa manan-kery eto amin'izao fandaharana izao, ny fanahinao masina ary ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny vavanay. Amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra izay hobanjentsika ary amin'ny ity alahady ity dia izay voarakitra ao amin'ny Samuel, bokin'ny Samuel faharoa amby roapolo, ka eo amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito, izay vakiana toy izao rehefa hita amin'ny anaran'ny tompo. Ny sasy teny hira fisaorana nataon'i Davida no nandreseny ny fahavalony rehetra. Ary Davida nanao zao firana izao ho an'i Jehova tamin'ny andro namonjen'i Jehova azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanany Saoly, ka hoy izy: Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho aho ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolampoko, izy no ialofako, ampingako sy tandroko famonjena izy, ary fiarovana avo ho aho sy fandosirako. Ry mpamonjy ahy, manafaka amin'ny fampahoriana ianao, miantso an Jehova zay mendrika hoderainao, ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Fa ny hodidina tamiko ny onja ny fahafatesana ary ny riky ny faharatsiana nampatahotra. Ny famatoran'ny fiainansita ny hodidina tamiko, ny sakana, ny fandriky ny fahafatesana, fony azo pahoriana dia ny antso an Jehova. Eny, Andriamanitro no ny tarainako, ny ain'ny feoko tao an-tepolony izy, ary ny fitarainako dia efa tonga eo an-tsofiny. Amen. Ry havana, araka izany namakitsika azy zany dia tokony sy andiny soratra masina fisaorana an'Andriamanitra nataon'i Davida no ninona no nandresen'ny fahavalony rehetra, ary tsy fahavalo ray na roa fa ny fahavalo rehetra. Ary tao anatin'izany indrindra moa i Saoly mpanjaka izay feno fialonana azy, ny fony ary dia ny fofo mandrakariva ny ain'i Davida izany Saoly izany ry havana. Araka namakintsika azy teo. Ary Davida mpanjaka kosa dia sady tsy nanenjika ny Saoly, tsy nikasy tanana azy, ary nisy tokoa nefa fotoana, nisy ny toerana izay tena nazahoan'i Davida namono an'i Saoly, kanefa dia tsy nanao izany izy, no ninona ny fanajany ny sitrapon'Andriamanitra, satria voarara ny tenin'Andriamanitra manisy ratsy, eny maninjitra ny tanana amin'ireny olona izay notendren'Andriamanitra hitandrina ny vahoaka ny ireny. Izany hoe hanana fahefana na eo anivon'ny fiangonana zany, na eo anivon'ny fanjakana izany, na eny anivon'ny tokantrano fiarahamonina sy ny sisa. Eny ry ava-malala, na manahoana ny tsy fahatanteran'ireny olona ireny, na ny fitondrany izany, mety misy tsy fahamarinana hitantsika, dia ny ataontsika araka ny tenin'Andriamanitra dia mivavaka ho azy ireny. Izany no hitao amin'ny tenin'Andriamanitra antsika, isika zay vahoaka n'Andriamanitra. Izany no voalaza atao anatin'ny Baiboly. Ary fantatsika fa na dia nisy ihany koa aza moa ny fotoana izay nahalavo an'i Davida tao anatin'ny fahotana, ary tena niteraka famaizan Jehovah Andriamanitra azy mihitsy, ary niteraka loza mahatsiravina ihany koa, izay niteraka fampahoriana hatramin'ny taranany, dia nafantatra loatra i Davida ny asaribidiny famonjen'Andriamanitra, ary tena nisitraka mandrakariva izany izy, araka ny andininy maro no vakitsika teo. Eny ry havana, tena mpamonjy ny Andriamanitra Davida. Afaka mamonjy ny olona matoky azy, mamonjy ny olona mino azy, amin'inona amin'ny tanany fahavalo, amin'ny aretina, amin'ny fahoriana, amin'ny andro mahory, amin'ny tsy fahampiana, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny tsy
fisinkanina eny am'izay rehetra manavesatra ny fiainantsika mpanompony ary moa tsy io Andriamanitra Davida io ihany no Andriamanitra ivavahantsika io ihany ny tompoitsika ry itsika kristianina Andriamanitra tompony hery sy ny fahefanatra any an-danitra sety an-tany Andriamanitra fitiavana izay milaza ao amin'ny boky ny mpaminany eo fa fitiavana mandrakizay izy nitiavako anao ary izany no nampaharetako ny famindram-poko aminao eny ry havana io Andriamanitra io koa dia tsy miangatra fa ny ten'Andriamanitra hoe mampiposaka ny masoandrony ary mandatsaka ny ranonorany amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy satria maninona tokoa moa raha ohatra ka tsy misy masoandro na tsy misy ranonorana ho an'ny ratsy fanahy dia maty fotsiny izy ireny ry havana raha tsy mamonjy Andriamanitra zany hoe raha ohatra amin'ny fitenitsika mahazatra hoe raha tsy mahavita azy izany Andriamanitra izany tsy misy antony tokony ivavahana aminy velively verimaina ny fotoana nypontsika azy ary na ny tenako zao aza ry havana tsy ho lany andro tsy ho lany fotoana na hoe handany vola hanaovana izao fandaharana izao mety hamaly anankapoy ianao hoe zalo izao mbola mandalo vanim-potoana sarotra mandalo ady mahamay aho reratsaina mitanondrika dia ary tsy tsapako loatra izany famonjen'Andriamanitra izany kanefa ry havana aoka ho fantatrao fa ho anao indrindra koa izao afatra izao ho anao ihany koa izao firana nataon'i Davida izao raha tojony sarotra ianao aoka tsy ho lany andro hitady vahaolana atsy hijery olona roa fa antsoy ny mpamonjy sokafo ny vavanao dia sahi miteny tahaka ny mpanao salamo ao amin'ny salamo faharoa amby efapolo eo amin'ny andininy fahadimy dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo nahoana no mitanondrika ianao ry fanahyko ka mitoloka ato anatiko manantenan'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany ianao no ny famonjen'ny tavany ary dia averin'ny mpanao salamo ihany koa eo amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo izany teniny izany ry havana Davida dia resy lahatra izy ry havana fa ny Andriamanitra itokiny dia mihaino rehefa mitaraina izy tamin'ny fotoanandro dia tena nahatsiaro ho nandalo fotoana farany sarotra ihany koa Davida araka nefa no vakitsika averina vakina ny andininy sy fahenina amin'ny anaran'ny tompo fa ny odidina tamiko ny onjan'ny fahafatesana ary ny riky ny faharatsiana nampatahotra andininy fahenina ny fatoran'ny fiainantsita ny odidina tamiko ny sakana ny fandriky ny fahafatesana ry havana ao anatin'izany indrindra nefa no tena atsapatsika fa maninona mamonjy antsika Andriamanitra ry havana Andriamanitra ny famonjena ny tompo ivavahantsika ary aza miandro hoe efa tsy misy azo atao itsony vao hitady famonjena avy amin'Andriamanitra mbola ny mpanao salamo ihany moa ny teny hoe mitadiavany Jehova dieny mbola hita izy miantso ny anarany dieny mbola akaiky izy fotoana hanatonana an'Andriamanitra ny vanim-potoana tahaka an'izao ry havana zao misy arety mandringana izao ary tsy eto amintsika ihany fa maneran-tany ary raha tsy nahafa-po ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra tamin'ny lasa manomboka amin'izao kosa dia atsarao amafiso ny fifandraisana aminy aza mangatakandro fa tsy tompony ny ampitso isika ary hoy ny voasoratra ao amin'ny boky ny mpaminany Isaia toko 7:50 eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny tanan'i Jehova ozy izy tsy foy fa mahavonjy ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo aminy ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany ka tsy miaino izy koa raha mbola misy zany ny fahotana sy ny heloka dia tsy miaino Jehova fa ny tanan'i Jehova tsy foy fa mahavonjy koa dia raha mbola misalasala zany isika ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany dia aoka aloha hibebaka aoka tena anana fifandraisana aminy satria mbola ny tenin'Andriamanitra ihany ny manambara hoe andramo izy ka izahaho fa tsara Jehova
ary sambatra ny olona mialoka aminy. Manana riavana fahatokinan Jehova tahaka ny Davida. Davida dia nifankazatra tamin'Andriamanitra hatramin'ny fahazazany. Ary tamin'ny fahazazany moa dia tena zaza tsotra. Zanaka mpiompy izy ary mpiandrindro tany an-tsaha no anjara asany teo anivon'ny tokantranon'ny ray aman-dreny izany. Saingy hitan'Andriamanitra fa tena nanana fo araka ny sitrapon'Andriamanitra izy, araka ny tiavan'Andriamanitra azy. Olona natoky an'Andriamanitra ary dia nasehony tokoa moa izany raha tany amin'ny fiandrasana ny ondry izy, ary tadiditsika ihany koa raha niady tamin'ilay fahavalo goavana be lay miaramila ny Filistina fantatrao tadidinao Goliata. Riavana hitan'Andriamanitra zay mandinika ny fosy mamantatra ny voa, izany fahatokiany Davida azy izany. Andriamanitra dia nanandratra any Davida ary dia satria tena hitan'Andriamanitra fa olona tian'Andriamanitra izy tao anatin'ny fony ka nasandra ny Davida dia nataony inona ianao fantatrao? Nataony mpanjaka nandimby an'i Saoly ary dia nanjaka sy nanapaka teo amin'ny firenena izy. Nanjaka tamin'ny vahoaka Israelita nandritra ny 4 taona ho ianao, nandritra ny 40 taona. Riavana ny fiankinan'i Davida tamin'i Jehova Andriamanitra, ny fahatokiny azy dia tsy nanakana ny Davida hanampahavalo. Maro mpanenjika izy, maro mpankahaly, maro be ireo firenena jentilisa nifandrafy taminy, fa natoky tanteraka ny fiarovan'Andriamanitra kosa i Davida. Araka ny hitantsika ao amin'ny Salamo 520 eo amin'ny 1:1 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, zay matoky an' Jehova dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, tsy mietsika fa mitoetra mandrakizay. Saingy ny mampalelo riavana dia misy amin'ireny olona ireny no manana fo miavonavina. Ao mihitsy ireo samy milaza fa tsy misy ho ny Andriamanitra. Na dia ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 420 ao azy ny 1:1 hoe ny adala manao anan-kapo hoe tsy misy Andriamanitra. Ary dia mbola miverina ihany koa io teny io ao amin'ny bokin'ny Salamo ao ihany. Misy tokoa ny olona zay tsy mba mitady an'Andriamanitra, tsy miraharaha an'Andriamanitra, milaza sy mirehare ho tsy mila an'Andriamanitra, zany hoe mandany heriny satria nahoana? Satria faly fotsiny riavana miantehitra amin'inona? Amin'ny herin'ny tenany. Satria asa mpanao fanatanjahantena farany koa zany angamba, miantehitra ihany koa amin'inona? Amin'ny tanjaky ny sainy. Asa mpanao yoga na art martiaux izay ararotina aloha milaza etona fa tsy fanatanjahantena natao an'ny kristianina ireny. Mety olona ihany koa faly miankina fotsiny amin'ny fananany, ny arenany, ny volany. Asa mifahaizana ny rantoviny ka nazahoany diplôma miavosa. Asa bac plus 9 plus 10. Tena fahadiso-kevitra be vava izany riavana. Ary tsy maintsy mitera-pahavoazana na hoela na hoaingana eo amin'ny fiainan'ilay olona. Averintsika mandrakariva eto nefa fa ny volangeka zavatry ny tany mety ho ritra ireny. Ny arena sy ny fananana toy izany ihany koa, zavatry ny tany mety ho potika. Eny, ny vady, ny zanaka, ny fianakaviana mety marary ireny, mety ndao sy ny fahafatesana, fa Andriamanitra irery, izy ihany no tompo ny hery sy ny fahefanatrany an-danitra sy ety an-tany. Lay tsy mba nisy namorona izy, lay izy izy atray ka ho mandrakizay. Izy irery riavana ny mahavita ny fiainantsika ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Isika tsy milaza mihitsy hoe tsy ilaina ny vola na hoe ny trano. Mila trano sika na dia hipetrahana miaraka amin'ny vady aman-janaka fotsiny azy. Raha manana trano faharoa moa ka ampanofaina, maninona moa izany? Ilaina ny vola, anaovana ny asan'Andriamanitra. Fa ilaina indrindra ihany koa ny miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana zay efa iandrasana ny fiverenan'ny Tompo eo eny amin'ny raony lanitra izao, dia tena mila manana mahazo antoka fa tena manana any Jesosy Kristy ho Tompo isika. Ary Jesosy Kristy ihany moa riavana no manambara
ambarany mazava tsara ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny jaona filazantsara araka ny jaona toko fahatelo eo amin'ny andininy fa 7 sy 20 zao no vakiny amin'ny anaran'ny tompo ary zao izy jesosy no miteny ny fanamelona fa tonga am'izao tontolo zao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy zay ny mazava satria ratsy ny asany 20 fa zay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fandrao hita miariary ny asany zany hoe misy olona izany ry havana eny fa na dia efa ty amin'ny taona 20 aza efa 20 taona no nidinany Jesosy Kristy naninona moa izy tam'izany nitondra ny mazava nampafantatra ny olona tam'izany fotoana izany fa izy ange no ilay mazava izy ny fahazavana zao tontolo zao zay manatinao izy de tsy mba andeha amin'ny aizina anana fahazavanaina ary efa voatory ankehitriny dia toizana ny fitoriana ombieny ilay mazava dia ny filazantsara n'ilay mazava Jesosy Kristy zany ary hatramin'ny teknôlôjia avolenta isan-karazany aza dia ampiasaina avokoa hanambarana izany mazava kanefa ny mampalahelo dia mbola misy olona ihany misafidy ny maizina satria araka namakitsika azy teo hoe ahoana hoy ny tompo ratsy ny asany zany hoe misy olona mankamamy fahotana mandrakarivo aleony ihany maninona mandainga toy milaza ny marina aleony ihany mangalatra toy izay miasa sy mikaramaradalana aleony asa sanatria makavady kely etsy seroa toy izay mijanona amin'ny vady andefa mandrina akeny teo anatren'Andriamanitra satria ahoana hoy ny tompo ratsy ny asany dia efa nivakitsika teo moa izany ry havana ka manambara zany izany teny nataon'i Jesosy Kristy zany fa misy olona mihitsy kay manao asa ratsy ao amin'ny takona ao amin'ny mangingina kanefa ny tenin'Andriamanitra ihany no manambara Jesosy Kristy fa tsy misy takona izay tsy ho hita na afenina izay tsy aseho ry havana mampalahelo tokoa fa misy olona aza everina ho mpanompon'i Kristy ary tena miseho takan'izany izy fa any amin'ny toerana tsy misy mahita any izy dia indrisy fa manao asa ratsy izany hoe sady mamitaka ny tenany izy no mamitaka ny hafa fa Andriamanitra tsy azo fitany ary ny taolo-razantsika aza nge ry havana efa nahafantatra na dia mbola tsy tafiditra teto aza mbola tsy nentin'ny misionera teto akory ny filazantsara fa tadidinao angamba ny obolan'ny fahendren'ny taolo malagasy hoe aza ny loha samangina izy no jerena fa Andriamanitra ao an-tampon'ny loha fomba hoana ry havana moa no heverin'ny olona antsosiran'ny tavan'Andriamanitra ry hava malala ny olona ho sika no azo fitana fa Andriamanitra tsy azo sika fitana na omby asa lay olona na mpilanja ody heveriny ho farany mahery na mpanao magie lay olona na magie blanche izany na magie noira na sanatry nanao fatidra tamin'ny satana sy ny devoly forongony Andriamanitra sady tsy azo fitana ary tsy maharesy an'Andriamanitra tsy maharesy ny heriny na iza soa ry hava malala fa mbola andro ny famindram-po izao ahoy Jesosy Kristy raha ny teny Andriamanitra ozy izy tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao mba hanameloka izao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo izao saingy izao ry havana mbola ho avy ny fotoana ny fanameloana ary mbola ho avy ny fotoam-pitsarana koa izay rehetra manamafy ny fony ka tsy miala amin'ny faratsiana ny olona zany hoe tsy mba misafidy ny mazava dia tsy maintsy hiara ny fanamelona rehefa hiverina ny tompo matoko io sa isika fa ny olona piombona amin'izao fandarana izao dia olona efa nibebaka avokoa raha tsy izany dia aoka handiny tena ary aoka samy hiverina tsara amin'Andriamanitra na ny olona tsirairay izany na ny mpivady ny tokantrano ny mpianakavy ny fiarahamonina eny fiangonana ny firenena aoka hiverina amin'Andriamanitra aoka isika hiala amin'ny fivavahana arorom-paharatsiana hoy ny mpaminany Isaia fa efa fotoana hialana amin'ny fandrika
velarin'ny satana izao. Ry havana fantatrao fa satana nge ka tsy mikendry afa-tsy nitarika ny olona makaiza moa any amin'ny lavaky ny elo. Fa Jesosy izay nanao asa-pamonjena ho an'ny olona rehetra dia nanolotra ny ainy izy sy ny rano ho an'ny olona rehetra. Ary rehefa noraisinao ny famonjena, zany hoe rehefa nanetry tena teo ambany ny tana maherin'Andriamanitra isika, niaiky fa nandovahota tokoa tamin'ny Adama sy Eva, ary manaiky hibebaka marina tokoa, hiala amin'ny ratsy fanao, hitodika tanteraka amin'Andriamanitra tokana, dia ny Andriamanitra ny Baiboly irery, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, ary koa nangataka ny fanadiovana avy amin'ny rany Kristy izay nararany teo amin'ny hazo fijaliana, ny vidianany sy nanafany antsika tsy ho aninona, tsy ho andeviny io taintsony, dia afaka mitarika antsika ny fanahy masin'Andriamanitra, ary afaka mandova ny fiainana mandrakizay isika miaraka amin'ny Tompo, na dia mbola eto amin'ity tany fandalovana ity aza. Eny ry havana, Jesosy mihitsy ilay haniny marina, ilay tsy mba nisy ota teo aminy, izy no nanaiky hovonganota nisy olo voina antsika, nisy olo eloka antsika. Raha mangetaeta famonjena marina sy maharitra mandrakizay isika, dia aokary hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Aoka samy vonina hifamela eloka, ary hamela ny eloko ny hafa zany, anatona ilay mazava, ilay fahazavany zao tontolo zao, ary anaiky ho sasany ny rany Kristy, fa ny rany irery ihany manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia atolontsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay, ary ho amintsika tsirairay ny hery ny faherezana sy ny famonjen'i Kristy. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, mankasitraka anao indrindra izay ry Tompo, noho ny aminy nampafantarinao anay indray, na tserovanay tamin'ity maray ny alahady ity, ny tantarany Davida mpanjaka sy ny nahaizany Tompo niankina tanteraka aminao, ny deranao tamin'ny talentany, ny hira ho anao, ka na dia atao anatin'ny sarotra aza ry Tompo, dia tsy niozongozona ny finony fa natoky, ary dia nasehonao ihany koa izany fitiavanao azy izany. Dia mba ho tahaka an'izany koa ane zay Andriamanitra, ary dia aharitra eo amin'ny azakazaka tanteranay ety amin'izao tontolo izao, indrindra eo amin'ny fanarahana anao, ary anana faharetana amin'ny fiandrasana ny fiverenanao eny amin'ny rahony lanitra. Dia misaotra sy mankasitraka anao Andriamanitra tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesu Kristy. Amen. Rehefa malala, tapotra indray ary ny fandarantsika, koa dia manao velomanao ho tahin'ny Tompo, afaka herinandro indray raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahony lanitra, Jesu Kristy. Veloma indrindra Tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.